mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahasoavany sy ny famindrampony mandrakariva. Iroko raha kasika anao mandrakariva ny teniny mba ahafahanao ambroso ny fanapa-kevitra tsara kokoa hatrany ka ho taratra ny fahasoavany sy ny famindrampony ane ny fiainanao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Trainay tsara andrizin'ny tanitro tolotra ianao ny dera ny laza ny anja voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nitahinao sy ny tantananao tokoa ary ihany koa rotsahanao ny fahasoavanao sy ny fahamasinanao. Eto izay ankehitriny andray ny hery avy aminao indray dia miteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe hery hijoroana. Hery hijoroana. Toy izantsika hatrany lesona mahakasika an'ireo mpianakavy ny finoana teo aloha, iray amin'ny toetra nampiavaka ny vaudois sy ireo mpanavao fivavahana tsirairay ny fanekena tanteraka an'Andriamanitra. Ny fankatoavana ihany koa ny fahefan'ny soratra masina ary ny fileferany eo anatrihany fahambonen'i Kristy fa tsy ny an'ny Papa. Feno ny tantaran'ny finoana sy ny faherezana avy amin'ny testamenta vaovao ny sain'izy ireo. Niaraka ny teny n'izao tamin'ny Petera sy ireo apôstôly izy ireo manko manao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Takatra izy ireo ny fananarana nataon'i Paoly manao hoe mahereza ao amin'ny tompo izy sy amin'ny herin'ny faherezany. Niraisin'izy ireo ampahamatorana ny torohevitry Jesosy manao hoe tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Tsy nilefitra tamin'ireo fombafomban'ny Eglizy Romanina ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana fa nanana herim-po nijoro hiaro an'ireo fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ireo vaudois na iray amin'ireo vondrona voalohany nazo ny Baiboly tamin'ny fiteniny fitantarana mampietse-po anankiray ny amin'ny fandikan'izy ireo tanana ny Baiboly. Nosoratan'i Jean Léger Vaudois ilay mpanao dika mitovy ny Baiboly no ahitana ireo fanazavana mivantana momba ny asany. Ao anatin'izany ireo sary nandika miafina n'ireo soratra masina teny amin'ny fiarahamonina nisy azy teny an-tendrombohitra avaratry Italia sy atsimo Frantsa ireo vaudois. Hatramin'ny fahakeliny dia nandray torohevitra sy hanao tsy anjery ampahany lava tamin'ny soratra masina mihitsy ireo tanora. Tarika maro mpanao dika mitovy ny Baiboly no niara-niasa mafy nandika indray ny Baiboly. Maro tamin'ireo tanora vaudois niteta ny Eropa mihitsy azy mba hivarotra ka hizara mangingina amin'izany amin'ny fomba izay fanamarinan'ny soratra masina. Niditra nianatra tany amin'ny oniversite ny sasany ary rehefa nisy ny fotoana fanararoatra dia ny andiny soratra masina tamin'ny mpiara-mianatra tamin'izy ireo. Notarian'ny fanahy masina izy ireo ka tamin'ny fotoana mety indrindra izay natsapany fa avonika indray ny mpikatsaka tsopoa no izarany ny ampahany notsongainy avy tamin'ireo andalatsoratra masina sarobidy. Betsaka ny nanefa tamin'ny ainy ny fahatokiany sy ny fanoloran-tenany na dia tsy nahatakatra mazava ny fampianaran'ny Baiboly manontony azy izy ireo dia nitahiry kosa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro tamin'ny fizarana izany tamin'ny hafa. Fa ny lalan'ny marina hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitao-vovonan'ny andro. I Solomona dia mampitany ny lalana itondran'Andriamanitra ny zanany amin'ny masoandro izay mihamposaka hatrany. Raha toa Andriamanitra manindry fotsiny fanapahan-jiro eny an-danitra ka mamiratra eo eo ny fahaizany rehetra ny masoandro dia ho jambenan'izany isika. Taorian'ny aizina izay nanenika n'izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro
dia nanangana lehilahy sy vehivavy izay nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra na noho ny fikatsahan'ny tenin'Andriamanitra be kokoa izy ireo. Ary izany no andrisihana antsika ihany koa mba handinika ny soratra masina, efa ampelantanantsika ny soratra masina ankehitriny amin'ny fitenitsika mihitsy azy, ary mba ahafahantsika mahazo azy. Aoka raisitsika tombontsy atao haingotrano fotsiny izy ireny, fa dinio mandrakariva ary mangataka amin'ny fanahy masina isika, nilotsaina asika sy hanoro lalana antsika mandrakariva. Alao hery ary aoka amin'ny fanahy masina ny hiasa ao anatinao sy hankahiranao mandrakariva. Amen. Renay tsara indrisin-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka aminao izahay dia nitarihanao anay amin'ny fahendrena sy ny fanetsetena izay feno avy aminao, ka izahay izao ane dia andehanao amin'ny fahatokiana tokoa. Rehefa irahanao dia andeha tsy salasala satria ianao no mitaridavika anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.